Miarabantsika malagasy, vanim-potoana ny fanavaozana zao, vanim-potoana zay natenainy vaoaka malagasy fa hitondra an'izay fiovana zay eto Madagasikara. Be dia be ny zavatra vitan'ny fanavaozana, isaorana be dia be an'zareo manoloana ny zavatra zay, fa be dia be ihany koa ny zavatra mbola mila renina reny tompoko, mila fandiovana tanteraka i Madagasikara satria misy olona tena hoe handoto ny fitondrana ny ataony voalohany indrindra, ary tsy misy fitiavan-tanindrazana na ny kely aza fa fitiavan-tena no manjaka ao anatiny. Iresaka kely mahakasika an'ilay perquisition teny Ambohibao ny tenako. Anambara moa Andriamatoa Fleury Rakotomalala fa tsy nahazo alalana ireo olona nanao an'io perquisition io. Nitady vaovao zaho mahakasika an'izay zavatra izay, tsy voamarina tokoa fa tsy nanana an'izay atao hoe ordonnance zay ry zareo hanaovana ny perquisition, ary tsy perquisition velively no antondiany zareo teny an-toerana fa nahay renseignement zareo fa misy teratany vahiny tsy manana taratasy ara-dalàna eny an-toerana, ka izay no nitondrany zareo mpitandro filaminana hisava an'ireo teratany vahiny ireo. Rehefa tonga teny tokoa zany zareo dia voamarina fa tsy manana papier tokoa ireo teratany vahiny ireo, tsy manana papier ara-dalàna fa ireto papier ireto no hita teny an-toerana. Inona reto papier ireto? Ireto zany anisan'ny fitaovana tratra teny an-toerana. Rehefa tsy nanana ny taratasy ara-dalàna zany ireo teratany vahiny dia nandray ny andraiky ny mpitandro filaminana. Zany hoe ny mpitandro filaminana zany no nanao an'ny fisavana teny an-toerana na nanao an'izay lazaina fa perquisition zay, zany hoe ny mpitandro filaminana no nanao an'ireo zavatra ireo, ary nisy an'ireto zavatra rehetra ihany koa zany hita teny an-toerana dia fitaovana fanaovana vola sandoka. Vola sandoka gasy fa tsy vola sandoka vahiny, zany hoe isika malagasy zany no fitany zareo amin'ny alalan'io vola sandoka io. Ka manao antsoavy zaho aminareo mpitondra fanjakana, jereo akaiky ity raha ity re tompoko, jereo akaiky satria raha ny vaovao azoko ihany koa dia misy olona teratany malagasy miaro an'ireo teratany vahiny ireo, zany hoe olona mahazo tombotsoa izy io amin'ireo teratany vahiny ireo dia miaro azy ireo ka mahatonga an'ireo teratany vahiny ireo say manaonao fahatany eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka tsy ekena izay zavatra izay satria vanim-potoanany fanavaozantsika zao aleo apetraka ny ara-dalàna. Zao hitantsika zao dia machine izy io fanamboarana vola sandoka, fanamboarana vola sandoka gasy. Jereo iny taratasy atsofoka ao anatin'ny machine, miaraka mijery tsika zao, miaraka mijery de jereo miandry tsika io sary réel io, sary réel. Iny ny vola, iny ohatrin'ny igny tsy haiko 100 sa ohatrin'ny izao. De tamin'ny sadidiko le daty fa misy olona 520 zany voaroro tamina resaka vola sandoka ty ihany koa nokadraina tany tsy afa, dia fantatra ankehitriny fa ny 3 am'ireo 520 reo efa afaka madio soa matsara, efa tsy migadra tsony. Iza namoaka an'ireo olona ireo? Ngavy ianareo mpitondra fanjakana manokatra ny fanadihadiana. Jereo zao ny machine zao manamboatra vola, ohatrinona iny R1,00. Jereo ange zao ve dia misy teratany gasy miaro an'ireo olona ireo, teratany gasy. Tsy ekena kosa re zao tompoko. Sokafy ny fanadihadiana ho anareo mpitondra fanjakana, sokafy ny fanadihadiana. Iza daholo mikotrika an'ireto zavatra reto ary gadrao. Ka zay angambany fa lava loatra le video fa hofaranako am'izay le izy fa mila mandray ny andraikitra ianareo mpitondra fanjakana, tohizy ny ezaka ary aoka ianareo mba tena ampiatra ny lalàna tena izy, fa be dia be ny zavatra fantatray, be dia be ny zavatra henonay fanavaozantsika zao mba aleo mipetraka tsara zavatra zay ary tohizo ny ezaka zay efa vita.